Ny androany moa dia notsenen'ny vahoaka marobe ben'ny tanàna Jean-Luc ary lasa-dranomaso mihitsy ity ben'ny tanàna ity rehefa nahita ireo vahoaka marobe izay nitsena azy. Rakotra vahoaka marobe ny kianjan'ny 13 Mai ao Antsiranana nandray any ben'ny tanàna Javotsizara Jean-Luc izay niverina avy any ivelany taorian'ny sesitany noho ny fanenjehana politika izay nahazo azy. Tohina moa ny fony ity ben'ny tanàna ity raha nahita ireo vahoaka Antsiranana izay mankatia azy sy manohana azy. Nisaotra ny tanora izy, nisaotra ny mpianatra ary ny vahoaka mpitolona ihany koa sady nankasitraka ireo zanaka lavo nandritra ny tolona ho an'ny firenena. Anisan'ny tena tsy afozany vahoaka ny Antsiranana an'ity ben'ny tanàna Jean-Luc ity moa dia nohony izy tia fandrosoana, nohony izy ihany koa tena mankatia ny tanàna Antsiranana. Arantsika kely moa ny horonan-tsary izay nitsenany vahoaka ny Diego any ben'ny tanàna Javotsizara Jean-Luc. Ino moa ny horonan-tsary fohifohiny amin'ny fitsenana any ben'ny tanàna Jean-Luc izay nahavitany antoerana amin'ny tany nahalany azy. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy dia izy lany ny ohatra ny 12 isanjato fanenjehina saika hogadrena dia nosoloana PDS ary nandositra tany la Réunion ambony tenany raha araka ny loharanom-baovao. Ny androany ihany koa moa dia notanterahana ny fionana sy ny dinika andatabatra teny amin'ny lapany Tsimbazaza izay niarahany Sadeka sy ny anterimeram-pirenena ary nikatitra mitanteraka ny fivoriana. Raha nitafa sy niona tamin'ny mpanao gazety moa ny filohan'ny anterimeram-pirenena dia nilaza izy ny hoe tsy nanameloka avy hatrany any Madagasikara toy ny nataon'ny vondrona Afrikanina ny Sadeky fa mbola manadihady tsara aloha hoy ny filohan'ny anterimeram-pirenena tsy iza moa izany fa Andriamatoa sy teny Randriana Solony aiko. Ndeha moa harantsika kely sy henontsika moa ny teny izay nambaran'ny filohan'ny anterimeram-pirenena raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Ina moa ny antsiny Sadeka fivoriana taminay sy vahoaka mazava ho azy fa niteza raha politika teto amin'ny firenena. Betsaka ny fantanina izay napetraka antsiny vahoaka fa noho ny fampiny fotoana dia nanapa-kevitra indray zany ny Sadeka sy ny vahoaka hanokany raha iandro ny fitsiny mba hanazavana ny zava-misy teto a Madagasikara. Sahivo nefa fa nietsika politika teto a Madagasikara dia tsy teko Antananarivo irery fa nanerana ny Madagasikara. Ny fitakina zany ka tao anatin'izay zavatra izay dia nanapa-kevitra zay satria izahay somavavahoaka no mireprezente antsika vahoaka malagasy 30 tapitrisa dia zay nahatonga hoe fionana amin'ny ACC mety adiny 2 adiny 3 fa ny fionana amin'ny somavavahoaka kosa dia marina atao andro ray mihitsy hitondrana ny fanazavana rehetra satria mety tsy hitovy zavatra niseho teto Antananarivo zavatra niseho Diego sy ny zavatra rehetra zany. Hanomeanareo ny antsipiren'ny fivoriana tsaratsara kokoa rehefa vita tanteraka ny consultation ny fampiresana miaraka amin'ny Sadeka zay zahay vao anao tatitra amintsika vahoaka malagasy fa ny zava-misy aloha sy nikondany any Madagasikara ny Sadeka fa tonga aloha izy haina tsy tahaka ny ataony zay dia zava-dehibe ary zavatra mipetraka mitady foana ny Sadeka tao anatin'ny fampiresana inona no hanampina antsika vahoaka malagasy mba hivoaka zay angamba zavatra azonay lazay tetsionana amin'ny asabotsy any tsisy voately olona zay na manaraka
fa Isaid kosa dia nialatsiny tamin'ny ZNZ sy tamin'ny ireo mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka malagasy nanao horonan-tsary fialantsiny tao amin'ny tambazotra serasera ho an'ny tanora ZNZ ny mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka malagasy Isaid ny androany nilaza izy fa miverina ny asa mahazatra fanaony fitsaboana marary ary nanoro hevitra tanora momba ny tolotrasa hitany ihany koa izy tsy ahivina moa Isaid fa izy ilay notendreny Andry Rajoelina ho mpanolotsaina teknika teny Iavoloha nandritra ny dinika ny arahana tamin'ny ireo tanora tamin'ny andro ny 6 oktobra lasa teo. Niteraka resabe moa ity namana ity tamin'izany fotoana izany ka ankehitriny izy nanao horonan-tsary izay nifona amin'ny vahoaka malagasy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.